mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Riavana faly-mirahaba antsika tratrity talata fa 1 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky Amosa mpaminany. Amosa toko 5, Amosa toko 5 andininy fa 1 ka hatramin'ny fa 4. Amosa toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 4 vakintsika aminaran'i Jesoa. Halako, eny laviko ny andro firavoravoanareo ary tsy hoanitra kasitrahana amiko ny fivorianareo masina, na dia ateranareo fanatitra hodorana sy fanatitra hoanina aza dia tsy sitrako izany. Ny zanak'omby mifaha aterinareo fanatim-pihavanana dia tsy hojereko akory. Atsaharo ny finaonaonan'ny hiranareo fa maharenina, fa tsy hainy fanenony kanganareo aho. Ary aoka ny fitsarana hanalinalina toy ny rano, ary ny fahamarinana toy ny renirano tsy mety ritra. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ity boky Amosa mpaminany ity moa rehefa malala dia teny faminaniana izay nosoratana ho an'ny fanjakana avaratra. Zanaky ny fanjakana atsimo Amosa fa naminany tany amin'ny fanjakana avaratra izy. Ary naminany any amin'ny haravan'ny fanjakana avaratra. Amosa mpaminany zany dia nahita fa lo ny fiarahamonina, nampahitan'ny tompony izany moa i Amosa ny fahalovan'ny fiarahamonina, ny tsy fahamarinana niseho tamin'ny endrika maro samihafa, ary ny fisian'ny fahantrana vokatra zany tsy fahamarinana izany. Ao amin'ny soratra masina ny testamenta taloha moa dia azo lazaina ho misy 3 na 4 ny loharano ny fahantrana ao amin'ny testamenta taloha, indrindra raha ohatra ka mijery ny tantaran'ny fanjakana avaratra isika. Azo azavaina tsara amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-piarahamonina ny fahantrana, ankoatran'ny hoe mazava ho azy vokatra ny fahotana teti-kevitra zany izay miseho ao anatin'ny fiarahamonina. Fa anankiray amin'ireny dia ohatra hoe ao anatin'ny soratra masina io dia le rafi-piarahamonina mihitsy dia mahatonga fahantrana. Ohatra hoe inona ilay rafi-piarahamonina? Ny mandrakariva ny vahiny ohatra dia izay monina tany Palestina, tany amin'ny tanànan'Israely dia mahantra izy satria mpivahiny, tsy afaka manana tany izy akory satria ny tany dia any zanak'Israely ihany. Noho izany dia tsy afaka manana tany mihitsy ny vahiny satria ny tany an'Andriamanitra, ny tany nomeny Jehova ny zanak'Israely. Noho izany dia tsy azo omen-kolokafa mihitsy ny tany, ary dia izay vahiny mila ravinahitra tao amin'ny tany zanak'Israely dia tsy afaka manana tany izy. Noho izany dia tsy afaka mivelona izy. Mahantra izy zany mandrakariva, izay mahatonga ny hoe miantrany vahiny ny velona tamin'ny karazana fiantrana zany na zay asa madinidinika teny ny vahiny. Dia tao koa ireo ataontsika hoe ny kamboty sy ny mpitondra tena, reny dia mahantra satria ny kamboty dia tsy manana pia izy, dia vokatra le rafi-piarahamonina izay. Tsy afaka mbola manana ny taniny izy rehefa kamboty dia indray tsy afaka mandova an'ilay tany, fa raha ohatra hoe mbola kelina tahaka izany tsy voatery izy pia. Tao koa ny mety ho lafin-jahatra fa manaraka izany dia ny ohatra hoe ny vehivavy izay nisaorany vadiny dia tsy afaka manana tany satria ny tany dia mipetraka amin'ny lehilahy mandrakariva. Noho izany dia izay nisaorany vadiny dia mahantra, lasa mpangataka. Izay no nahatonga Mosesy ny teny manao hoe mba tsy hahatonga ny vehivavy nisaorany vadiny ho lasa mpangataka, lasa mahantra, dia homety rahatrafy fisaoram-bady izy ilazana fa tsy fara-tsy mpitondra-tena na olona nijangajanga izy, satria ny mpijangajanga sata hafa mihitsy dia mba afaka manorina ny fiainany raisy. Izany hoe nanomezana ny Mosesy taratasy ho an'ny zanak'Israely ho fisaoram-bady, tsy hoe fanomezan-darana isoa-bady tsy akory. Zay ny dikany.
fa fampahafantarana fa olona mbola afaka miarina zany hoe tena antony ara-piarahamonina mihitsy no nanomezany Mosesy ilay taratasy efa zaorambady raha ao amy testamenta taloha ty resahantsika ity. Reny sokajiny reny dia vokatry ny le lafy le olona mpiarahamonina. Reny moa tamina mahan'ny tompo azy dia zay natonga azy hoe namboarin'ny tompo ny fiarahamonina mba hanana fofeno antra, ohatra hoe rehefa mijinjy ianao de aza jinjainao daholo ny avelao ny salohim-bary sasany, avelao mba ho an'ireny mpitondra tena, miantra ianao, ny ataontsika hoe ny fahafolokarena, reny rehetreny dia nataon'Andriamanitra mba hoe ireo olom-bitsy satria vitsy reny tratrany zany olana zany dia mba avotra noho ny fahasahiranana satria manampy be zany ny mpiarahamonina araky ny asa soa zay atao mitao manjanak'Israely hanao asa soa. Ka na dia eo ary zany tsika hoe lafim-piarahamonina somary tsy manome toerana ny mpitondra tena, tsy manome toerana ny vehivavy, tsy manome toerana ny kambojany de zao afaka mivelona tsara ihany izy rehetra satria ny fiantrana betsaka ny tempoly reo fanatitra reo fanomezana be deabe ny amy tempoly dia afaka anzaraina tamin'izy ireny. Fa nanankiray am'izay fototroana koa mahatonga ny fantrana atao indrindra ny fanjakana avaratra de ny crise politika. Ny crise politika dia tena isan'ny niteraka fantrana mihitsy satria nanjaka be ny tsy fahamarinana. Fanjakana avaratra tsika noresahany eto amin'ny bokin'ny Amosy eto, tany amin'ny fanjakana avaratra dia vidina ny fahefana satria tany amin'ny fanjakana atsimo de taranaky Davida foana ny mpanjaka, fa tany amin'ny fanjakana avaratra dia tsy ny taranaky Davida ny mpanjaka fa zay natanjaka, zay nanambola de toy ny vidina ny fahefana. Vokatrany dia nisy crise politika be tany amin'ny fanjakana avaratra, nisy crise teo amin'ny mpitondra ary tsy vitan'izany fa ny fahalovana koa tao anatin'ny tsy hoe tao anatin'ny lafiny ara-politika ihany tamin'ny fanjakana avaratra ny bokin'ny Amosa fa teo koa ny crise ara-pivavahana satria tsy marina koa reo mpitondra fivavahana tany amin'ny fanjakana avaratra. Ny antony dia satria tsy taty amin'ny fanjakana atsimo ny tempoly fa sy tany amin'ny fanjakana avaratra dia nanjary tratra ny fahalovana ny mpitondra fivavahana, ny mpisorona na mpifangaro fivavahana. Ary hitatsika ilay tenin'ny Amosampaminany eto fa enjana de enjana mihitsy toy ny kanota ny tenin'ny tompo mampitondraina ny Amosampaminany eto. Mazava be mihitsy ny teniny satria nisy orana be eto amin'ny fiarahamonina, nisy fantrana kolikoly ary zay mahatonga ny Amosy eto mitemana hoe aiza koa ny misy olona mivarotra ranaka, aiza koa ny misy olona mafy be ny tenin'ny Amosampaminany rehefa miresaka ny amafin'ny ataontsika hoe ny tsy fahamarinana tao anatin'ny fiarahamonina izy zay mitanisa mihitsy reo karazana fahalovana tao anatiny tsy hoe tsy ny kolikoly ihany fa ny tsy fanajana aina ny toy ny fampihinana mihitsy ny olona ao amin'ny bokin'ny Amosampaminany. Ary dia tao anatin'izany no nahatonga ny Amosa ndrahan'Andriamanitra ary de nitenenin'ny tompo mihitsy manao hoe tsy tiako ny fivavahanareo makaleo ny fivavahanareo mafy be zany teny zany hoe mba mivavaka ny olona tamin'ny ardina Amosampaminany fa izao hoy Andriamanitra tamana hoe makaleo ny fivavahanareo. Mazava be mihitsy amindiny fa faraky amby roapolo halako laviko ny andro laviko ny andro firavoravonareo ary mazava be ny teniny na de anateranao fanatitra odorana sy fanatitra hoanina za de tsy hisitrako zany ary tsy jereko akory ny zanak'omby mifaza aterinareo. Zany hoe nataony zanak'Israely tamin'ny bokin'ny Amosampaminany de zao ataony ihany ny fanimpam-pivavahana miezinezina, ataony ihany lay sorona, ataony ihany lay fomba mpivavahana fa izao ny adalany sy ny fahalovana tohizany ihany koa. De tezitra Andriamanitra hoe tsy zany ange Andriamanitra, tsy Andriamanitra tompoina amin'ny fomba mpivavahana, ny atao hoe mivavaka de tsy hoe mamerimberina fomba, mamerimberina teny, tsy zany ange mahafaly an'Andriamanitra hoe Amosampaminany tsy anaovanao fanampam-pivavahana miezinezina izy, tsy anaovanao fanatitra miezinezina izy, tsy ataonao an'izao Andriamanitra de faly. Tsy zany Andriamanitra hoe Amosampaminany eto fa tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Ary
tsy vita mihitsy akasitran'Andriamanitra fa tena teo mihitsy mahatezitra azy ary ny mahita le fiatsaram-belatsia ireto mpivavaka izay tenen'ny amosa-paminany mba hiverina amin'Andriamanitra. Revako fa inona moa ny andrasan'Andriamanitra ary raha ohatra ka mijery amin'ny afatry amosa-paminany isika fanao n'Andriamanitra de tena miteny mavesatra tahaka izany mihitsy amin'ny halako ifivavahana ataonareo marikoriko ahy mihitsy raha amy toko sasany aza izao fanatitra ataonareo zao tezitra Andriamanitra zay nanafatra impirina zanak'Israely hanao zava-dehibe ny fanatitra, hanao zava-dehibe ny vavaka, hanao zava-dehibe ny lokanganareo zany hoe zava-manenonareo makareny tsofina raha ohatra ka jerena rabaky teny ilay faminaniny dia fa inona moa ny andrasan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely eo amin'ny bokin'ny amosa-paminany ary dia ozy amin'ny andininy 7:20 amin'ny toko 15 ny tsara ny tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo ankalao ny ratsy tiavo ny tsara aorenao am-pitsarana ny rariny mazava be zany ny tian'Andriamanitra andrasan'Andriamanitra ny zanak'Israely de isafidy ny tsara hiala amin'ny ratsy. Mora tenenina zany raha ohatra ka mamaky tsara amin'ny bokin'ny Amosa isika satria lay ratsy any de tena tsy ratsy hoe tsotra fa tena efa latsapaka mihitsy lay faharatsy ary ilay toe-tsaina mihitsy ny tena efa simba le toe-tsaina mihitsy no efa ataotsika hoe efa rava ary mazava ho azy rehefa lasa toe-tsaina le ratsy de manjary lasa mibaiko ny atao rehetra izy lasa mibaiko ny atao rehetra izy ka manjary mahatonga ny olona mahatonga zanak'Israely zany tsy nanana faniriana intsony hanao ny ratsy hanao ny tsara fa le ratsy mandrakariva ary tsy vitan'izany ihany fa tsy nametra-panontaniana akory ary izy manao hoe tsara ve sa ratsy ty ataoko ty fa efa la zavatra toy ny mande ho azy toy ny zavatra mande ho azy amin'ny fisainany amin'ny ataony lay manao ratsy ary dia efa ratsy avokoa na ny fisainany fony na ny tena lokon'ny vavany na ny fiainany manontolo dia nanapa-kevitran'Andriamanitra manao hoe alefako ho babo ary zay moa nahatonga ny Samary rava tsy nisy tsony tao anatin'ny tantara satria tsy mibebaka izy satria tsy miverina tamin'Andriamanitra izy tsy hoe masiaka Andriamanitra tsy zay Andriamanitra fitiavana fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny famelana ny ratsy hitosaka sy hanimba ny tsara. Revako ity bokin'ny amosa-paminany ity zany de fampitandremana mihitsy fampitandremana atsika mpino amy vanim-potoana ankehitriny am'reto lafin-javatra roa lehibe reto hoe ny finoana de manjary fitondratena io finoantsika io tsisy heviny io raha tsy tonga fitondratena ny finoana sy ny fivavahana raha tsy tonga fitondratena de tsisy heviny ny finoana zany tsy zavatra tenen'ny vava fotsiny ny finoana fa finoana de manjary fitondratena manjary moral raha zay nazy no atakaranao azy manjary etika raha zay no atakaranao azy ny finoanao ny finoantsika zany de zao aseho amin'ny alalan'ny fitondratena tsika ary zay finoana aseho amin'ny fitondratena zay ny tsy hitan'Andriamanitra teo ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Amosa ny teny heveriny fa ny finoana de lay teny alohan'ny lay fomba fa tsy zay ny finoana ny fomba dia mazava ho azy ny fomba mpivavahana ny fomba atao rera de zao maneho lay finoana amin'ny fomba hita maso fa tsy iny akory ny finoana fa maneho lay finoana fotsiny lay fomba fa mety ho hijanona ho fomba ihany iny rehefa tsy eo lay finoana fa rehefa tsy aseho amin'ny asa lay finoana lay toetra lay fifandraisana mpiarapera de zao tsy finoana izy zany fa lasa fombafomba fotsiny ary de zay fombafomba zay no tsy tian'Andriamanitra tsy topoina amin'ny alalan'ny fomba fa topoina amin'ny alalan'ny finoana sy ny fitiavana ary rehefa topoina amin'ny alalan'ny finoana sy ny fitiavana izy de manjary fitondratena lay izy manjary moral manjary fihetsika ilay finoana de zay ny mahafaly an'Andriamanitra indrisy fa tsy hitan'Andriamanitra teo amy zanak'Israely zany hoe finoana manjary fitondratena finoana manjary asa finoana manjary zavatra atao isan'andro le afako mino venao
zay mandrakariva ny tenin'i Jesosy. Raha rehefa miresaka tamin'ny olona tamin'ny fotoan'andro ny Jesosy de metraka fanontaniana hoe mino ve ianao midika zany de zao tapa-kevitra ve ianao hampanjary zany finoana zany ho tonga asa, tapa-kevitra ve ianao ho ampiasainy zany finoana zany, tapa-kevitra ve ianao ho ampiasainy zany finoana zany, tsy ampiasany zany finoana zany ihany fa ampiasain'ilay finoana koa, satria hoe ampiasain'ilay finoana de zao manjary tonga moral lay finoana. Rehefa miteny hoe ampiasain'ny finoana isika tahaka ny tenen'ny Paoly manao hoe ny fitiavan'ny Kristy manery anay, rehefa ampiasain'ny finoana isika de manjary tonga moral, tonga fitondratena lay finoana. Fa rehefa mampiasa ny finoana kosa isika de manjary mitondra fitahina sy zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika ny finoana. Ny finoana zany ampiasaitsika, iainantsika de manjary mitondra soatsika, manjary mahatonga zava-mahagaga mihitsy ary indraindray na tsy ohatra indraindray raha fa mandrakariva. Fa rehefa ampiasain'ny finoana kosa isika irahin'ny finoana de zao manjary mitondra soa ho an'ny hafa sy ny mpiarabelona. Rehefa ny finoana no ampiasaitsika de iny itsika rehefa ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny zava-manahirana de mampiasa ny finoantsika isika. Fa rehefa ampiasain'ny finoantsika kosa isika de manjary mitondra soa ho an'ny hafa. Ka teto amin'ity bokin'ny Amosampaminany ty de zao tena tsy nisy mihitsy lay finoana, tsisy lay finoana fa ny fahalovana ny nanjara. De ampianariny Amosa tsika ravaka malala eto, eritreritra ny finoantsika, eritreritra momba ny finoantsika, fa ny finoantsika ny mahavokatra, ny finoana mahavokatra ny resahan'ny tompo eto. Re afako Andriamanitra ambarany Amosampaminany de Andriamanitra tsy topoina am'izay mety ho hatsarany endriky iverany amin'ny fomba mpivavahantsika. Tian'Andriamanitra ny zavatra milamina tsara ao anaty fomba mpivavahana, tian'Andriamanitra ilainy reny. Fa izao raha toka tsisy finoana, raha tsisy fahadiovam-po, raha tsisy fibebahana de zao tsy mahafaly an'Andriamanitra. Araky ny tenin'ny mpanao salama na hoe mova ny fanatitra latsatra ny sitraka ao, raha fanatitra latsatra ny sitraka ao de nataoko ihany zany ho Davidy, fa fantatry fa tsy zany ny sitraka ao fa ny fotorotoro sy mangorakoraka. Fa ny faharosatry farany driavako izay ampieritrereta ny Amosantsika eto, tsy ny hoe io finoantsika io ihany mivadika asa koa, fa izao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahamarinana, ny fahamarinana sy ny fitsarana. Io dia isan'ny any amin'ny bokin'ny Isaiampaminany io any amin'ny bokin'ny Isaia, any amin'ny bokin'ny Amosa, ireo faminaniana maro samihafa na tany amin'ny fanjakana faritra na tany amin'ny fanjakana atsimo de zao tena nahasarotiny n'Andriamanitra mihitsy ny fahamarinana. Ny antony de zao, ny fahamarinana dia mahatonga ny olona mazoto miasa, ny fahamarinana mahatonga ny olona, mahatonga ny fiarahamonina mihodina araka ny tokony ho izy. Raha vao tsy eo ny fahamarinana de zao manjary tsy tena voarain'ny olona ny vokatry ny fiezahana. Lay fahamarinana resahantsika de le fahamarinana ara-piarahamonina, ny fahamarinana amin'ny finoany aloha mazava be, fahamarinana amin'ny fivavahana iny eo. Fa ito amin'ny famin'ny Amosampaminany de zao le tena fahamarinana ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy. Dia rehefa tsy eo ny fahamarinana de zao manjary malaina miasa ny olona, satria mahatsiaro hoy nareo miteny frantsay hoe tsy motivé, tsy mazoto miasa tsara tsony ny olona satria voambaky izy de tsy mandeha araka tokony ho izy io fiariny io na mitanily io fiariny io ka miteraka fantrana, satria manjaka ny tsy fahamarinana. Ny tsy fahamarinana dia miteraka ny fahantrana lala taony amin'ny bokin'ny tany amin'ny fanjakana varitra amintsika bokin'ny Amosampaminany sy bokin'ny Hoseampaminany de samy miresaka ny fahantrana ateraky ny tsy fahamarinana, ateraky ny fahalovana. De eto zany tian'ny tompo no ampatsaro antsika fa raha misy zava-dehibe mampiavaka ny fiarahamonina izay itoeran'Andriamanitra dia ny fahamarinana, fanajana ny fahamarinana. Ary io fahamarinana io dia tsy hoe toetra takiana ihany fa tena fiainana isan'andro mihitsy. Ary izay fiainana isan'andro ny fahamarinana zay tsy hitan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely, ka nahatonga ireo fahantrana sy nahatonga ireo korotana faharavan'ilay lamina napetrak'Andriamanitra ho an'ny fiarahamonina. Rehavako ataovy ho zava-dehibe ara ny fiainana ao amin'ny finoana anjary fitondratena,
ary ataova zava-dehibe ny fandehanana amin'ny fahamarinana am'izay rehetra atao. Zany zavatra rehetra any dia hitatsika fa olana eto ambonin'ny tany, olana eto ambonin'ny tany any ny ataontsika hoe ny tsy fahamarinana miseho amin'ny endrika maro samihafa. Tsy hoe tsy fahamarinana amin'ny lafiny ara-toe-karena ihany io ka hanondrotombo olona hoe ianona tsy marina, ianona tsy marina, fa tena tsy fahamarinana mihitsy amin'ny lafiny zavatra maro samihafa. Amin'ny fanajantsika ny hafa, amin'ny fanajantsika ny fotoana, fanajana ny fananany ny hafa, tsy amin'ny fitsarana ihany. Fitsarana moa nde sahany amosam-pahamanana tsy zay mazava mihitsy, fa tsy amin'ny fitsarana ihany io, fa tena amin'ny fifandraisanao amin'ny namanao mihitsy. Na de atao hoe hatramin'ny zavatra madinika indrindra ary, amin'ny zavatra hoe nomenao tokony namanao ka tokony fitainao tsy vitanao tsara, nomenao tokony mpampiasanao fa tokony ho vita ety fa tsy nataonao araka ny tokony ho izy. Le fahamarinana dia fahamarinana lay midadasika ka mahatonga ny hoe vokatra midadasika koa, ateraky le fahamarinana midadasika fa tsy le fahamarinana ataontsika hoe amin'ny lafiny zavatra araka ny zay mety fa mahitatsika azy hoe lalàna vitsivitsy ihany, fa tena fahamarinana mihitsy amin'ny fiainana manontolo. De afako manoloana zany sitrapon'Andriamanitra zany de fatatsika fa tsy tanteraka isika, fatatsika fa fampanota isika, fatatsika fa tsy tena tia n'Andriamanitra amin'ny fontsika isika, fatatsika fa izany tsy tena fitiavantsika n'Andriamanitra any de mahatonga atsika tsy tena tia ny namantsika tahaka ny tenantsika. Ary indraindray de manjary ny tenantsika ihany no hitatsika amin'ny zavatra rehetra zay mety ao antsika de miady varotra ho antsika ihany, ny sika ihany ny tiantsika ho hita, sika ihany ny tiantsika ho hiavaka, tsy tsika ihany ny tiantsika anana ny fahafenona fa tsy ny hafa. Zany dia vokatry ny fahotana, vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, vokatry ny hoe tsy tiantsika Andriamanitra fa ny fitiavana n'Andriamanitra de miteraka fitiavana ny mpiarabelona. Ary dia ao anatin'izany no tokony atsiarovantsika tena mba tsy ho sanatry hiteninan'Andriamanitra manao hoe tsy akasitrahako zao vavaka ataonareo zao, tsy akasitrahako io sorona ataonareo io zavatra ataonareo io, tsy akasitrahako io zava-maneno io lokanganareo miraondrao an'io, mba tsy ho tonga am'izany tsika de atao amin'ny tompo kosa hibebaka. Asian'ny tompo varavarana misokatra ho antsika eto zany de ny fibebahana mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro. Fa rehefa akasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro de zay ny fiainana feno fifaliana, zay ny fiainana feno fiadanana. Ivavakintsika ry havako, Tompo misaotra anao zahay fa manafatra anay ianao, atsiarovanay tena fa Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahamassinanao ianao, Andriamanitra saro-piaro amin'ny fiainanay isan'andro. Tao aminao zahay hiaina ny finoanay ary ahatonga ny finoanay anjary fitondratena tsara, ahatonga ny finoanay anjary fitondratena mijery ny hafa sy ny mahasoa ny hafa. Bakeon'ny fitiavatena ny fiarahamonina ankehitriny ary indraindray zay tompo latsaka ao anatin'izany fakapanahy fiarahamonina vanim-potoana ankehitriny zany. De mangataka famelan-keloka aminao, mangataka fanasitranana aminao, amboary ny fonay tompo, mba atsiaro fa ny Andriamanitra de ianao, ao amin'i Jesosy de Andriamanitra saro-piaro ka mahita ny ao am-ponay, mahita ny finoanay de tazon'izay tompo mba atsiaro fa ianao de tianay ary miandry fanoloran-tena, miandry fo madio zay atolotray anao isan'andro. Jereo ny tanindrazanay avelao eloka ary dia mivavaka zay mba ilamina ny tanindrazanay araka ny tokony ho izy mba hahafahanay manompo anao, hahafahanay mivelona araka ny sitraponao. Dia mivavaka zay ho an'ireo zay mpitondra anay, ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tokony, ho an'ireo mpanabe, ho an'ireo mpitondra fiangonana, ho an'ireo zay manana andraikitra eto amin'ny firenenay hatrany amin'ny fokontany sy ny miakatra amin'ny ambaratonga maro samihafa rehetra tompo, de mamindrao fo mba hay hifankatia, mamindrao fo mba ome fahazavan-tsaina mba ahafahan'izy ireny mijery izay ahasoa ny tanindrazanay. Dia mametraka ny toloandronay an'io zay Jesosy eo mba amin'ny fahasoavanao. Amen.